araka ny sitrapon'Andriamanitra izay voalaza Paoly apôstôly ao Tesalonianina voalohany toko fahalimy andimy folo ambin'ny folo manambara hoe misaora hozy izy amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anareo raha itsara indrindra amin'ny anarana mahery Jesosy isaora resaka sitrahana amin'ny zavatra rehetra ianao mitantana ny fiainanay ny fahatsaranao miseho isanandro faharimponao aminay sy ny famiraponao makasitraka satria afaka manaritra ny fotoanandroany zay isan'ny tsongainao indray tao tompontso fahasoavana andreanao amin'ny feo amin'ny teny amin'ny fahamarinana sy ny fiainana sorany amin'ny terinandro izay nandehanana ity izay rehetra niainany hatramin'ny fanombohaka hatramin'izao fahamarinana zao tsy amin'izay rehetra mandresy lahatra ihany fa indrindrindrindra amin'izay hitondranao amin'izay hitakinao ny fanekenay satria tsara ianao sady mpanao tsara ary ny fihevitrao tsy mpanilomona izy fa fiadanana makasitraka anao zay fa tonga soa eto miaraka amin'ny tompontsoa mbola mahatsapa fa velona afaka anao ny sitraponao velona anompo anao ary velona anompo ny sitraponao misaotra ny amin'ny fivoriana androany ariva misaotra ny amin'ny fanatrenao misaotra ny amin'ny zava-tsoa rehetra voamana indray androany tianao isitrahana zanako tsiraray avy misaotra fa tsy misy zay entiny olonentoka sarotra loatra hoe masonao na mafy loatra ka tsy hainerinao hoe faina ny mamaza tsy misy fanariana faratambona ka tsy hainao valiny eto ary tsy misy karazana vavaka tsy afaka ny hoitany zay rehetra mangedahitanao ny valina droan'izay telaza foana fa misaotra makasitraka ary mame voninahitra anao amin'ny zavatra rehetra amin'izay ataonao tsy tapaka eo fiainanay satria miasa ianao matraka androany ary miasa matraka ariva ianao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Tao isika tiaka mafitsara ho an'i Jesosy azahotrena vetivety araha voana ketinao tonga soa ianao amin'ity fotoan'ity hoe tonga soa anao eto amin'ity fivoriana ity hoe toy izy tonga soa ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe eto ny rainao ao an-danitra hoe ikarakaranao. Amen. Ao amin'ny boky ny Hébreux toko faha 11 Baiboly dia milaza sy miresaka momba ny finoana ary karazana finoana talohan'ny natongavan'i Jesosy ary manomboka eo amin'ny toko faha 12 no manomboka manokatra ty andala-tsoratra masina ty andalana testamenta vaovao ty fa afa mihitsy ny finoana rehefa eo Jesosy ary andreo ariva teny aminao fa efa eo Jesosy ho an'izay efa nandray azy dia efa ao anatinao izy ho an'izay mety androany ianao ny andray azy dia ho hitanao fa hiavaka ny zavatra rehetra. Amen. Ozy izy zao ny Hébreux toko 11:5 amin'ny anaran'i Jesosy finoana no namindranany enoka tsy hiara ny fahafatesana. Io finoana mbola tsy tonga io zao Jesosy dia zao le olona hiatrika fahafatesana no hoe sorona tsy hiatrika fahafatesana zany hoe tsy mikitika fahafatesan'Andriamanitra fa le olona kitiany fa rehefa tonga Jesosy tsy hoe tsy miara ny fahafatesana Jesosy fa le fahafatesana izay voalaza Paoly apôstôly hoe fahavalo farany mihitsiny no nyreseny ary manomboka eo zay manana azy zay miankina aminy sy izay ao aminy dia tsy tokony atahotra fahafatesana ary afaka mandresy fahafatesana. Jereo amin'izay ny finoany enoka le zavatra loatra no mampatahotra no tsy avelan'Andriamanitra hiatra esorony eo amin'ny situation fa rehefa tonga Jesosy dia situation mihitsy no amboarina resena tapahana dominena hitsana ampitaho lasa le situation zany lasa matahotra ny zanak'Andriamanitra. Androany ariva tsy maintsy misy karazana finoana ho azonao satria isaky ny teny Andriamanitra dia misy finoana ao ambadika izay teneniny ary Paoly dia milaza fa miainga avy amina karazana finoana anankiray ianao dia miditra ao amina karazana finoana anankiray indray tsy hoe miova finoana ianao hoe miala kristiana dia miditra zavatra hafa tsy izay le mahazantsika izay izy fa ao amin'i Jesosy fa misy zavatra tian'Andriamanitra hinoanao indray ary tian'Andriamanitra hisy hamono aminao manomboka androany. Tiaka hoe tsanga no vavaka anankiray tompo entiko anatrehanao ny finoko satria tena sarobiby be ny finoanao io
mila mijoro finoanao, mila voatahiry finoanao, mila arovanao finoanao. Satria raha hiverina ny zanak'olona dia Jesosy hoe tsy niteny amoa hita finoana va izy. Dikan'izay titaka rivotia ito dia fotoana ikarakarana finoanao. Salata vavakao dia eny teo anatren'Andriamanitra tompo vangio ny finoko vavaka mba hisy fiovana ny finoko mialeto miaraka amin'ny fahatsapana fa nandray zavatra afakely indray avy aminao anova ny fomba fijeriko ny fomba fisainako fomba fiatrehako fiainana meo andreny prinsipe ampatanjao ny atao anatiko afako manaraka anao mamikery ahitako ny fataterahany antom-biziko asalata vavakao ray ny anaran'i Jesosy mitenena amin'ny androany mitenena finoana aminay ampianary finoana zay androany ampandrosoa indray amin'izay dika ny finoana manaraka tianao inosonay nampanatenanao fa titao taona tapely fanotronanao anangana anay fanotronanao amelona anay fanotronanao hifanaritra aminay fanotronanao aniraka jely fanotronanao titao karakara amin'ny lafimperina maro samihafa maroloko anangana farekena misy ampiankonanao amin'ny titao ty raha eo menara Jesosy Kristy avy Nazareta anao zao février zao anao misainanay tenena aminay fa magnetahitanao zay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona masa sy manakely avy Nazareta amen. Menara Jesosy oka zay rehetra magnetahita ny finoana n'Andriamanitra tiana mafitana amin'i Jesosy dia rehetra n'Andriamanitra tiana amin'i Jesosy. Alléluia. Totsika isotra mpanjakatsika Jesosy avy Nazareta izy ilay tokana miaraka amintsika isan'andro na tsy tanomasitsika azy ety miaraka amintsika ety izy alohan'ny hariva izy nivony ty fivorian'ity ary tsy tonga tetsika raha tsy mikeny sy hotariny ny fanahy sokafony ao anatin'ny fonao malalaka androany teneny Jesosy tenena amin'ny titakarivity ambarao zava-miafina tario amin'ny fahendrenao ampahalalao ny sitraponao azavela isakana atao anaty ka notra ny fahamarinanao neo any fanamamantatra sy avy aminao marina amin'izay teny rehetra lokon'ny vava mpanomponao rako feno androany riva no fahatsarana rehetra avy amin'ny tanin-dalana marina avy aminao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy titakarivo ty tongetsy zay tsy jery olombelona tsy fakitretoko fotoam-pivoriana hifakahitan'ny olona fakatsy na mifakalala fa eto ny fivoriana iontona ny zanak'Andriamanitra rehetra isitraka ny fanontronan'ny rainy ary tia hitanao zay tia andrehanao zay tia iaina ny fahafenanao zay tompo androany riva misaotra fa porofonao hatrany hatrany feo fiainanay anao ameno anay mitenena Jesosy vonjay ny enanao amin'ny anarana ozo manisy mangataka sanavaka zany naindaotsika ite tamina makoatoko ingavanao azo toerana. Alleluia. Resika rehetra no baibolitsika miteny faharoapolo fahatelo andimy fahaenina ambin'ny folo zao mivaky ny teny ao hoe izay soratra rehetra no mentsindromandrin'Andriamanitra dia mahasokoa ny fampianarana ho fandresen-dahatra ho fantsizay diso fitaizana ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Na titsika na tsy titsika ny zavatra rehetra iainantsika eto ambany masoandro dia ho ambany baiko ara-panahy koa. Na io fanavy amin'Andriamanitra na io fanavy amin'ny devoly. Ny fiasan'ny fanahy sy ny herana zany dia misy fiantraikana ao nofo ratsy na tsara. Teny aminao andro any hoe tena misy ny heran'ny fanahy. Ary reny matetika misy fiantraikany eo amin'izay zavatra rehetra ataon'ny olona, amaritra ny fanapahan-kevitry ny olona, amaritra ny zavatra ataon'ny olona na tsy voatery ho eritreretiny sy ho takatry ny sainy azo. Zany mahatonga ny olona indraindray manao fanapahan-kevitra diso, mety misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainany na tsy fantany aza hoe mety zany na tsia. Ahoana raha ny zavatra tiako lazaina anao rehefa
tsy mijerikely tantara voalohany vetivety toko faraky amby 20 voalohany ka tsy mandeha ny fadimy tantara voalohany toko faraky amby 20 voalohany ka hatramin'ny 20 fadimy. Ary Satana nitsangana mpidodoza tamin'ny Israely ka nanome saina amin'ny Davida anisan'ny Israely. Io Davida tamin'ny Joaba sy tamin'ireo lehiben'ny vahoaka mandiana isaony Israely hatramin'ny Bersheba ka hatramin'ny Dana. Ary eto aty amiko ny isany mba ho fantatro. Fa hoe Joaba Jehova ny ampitombony olona no injabo toy izao na firy izy. Fa moa tsy mpanompo tomboka izy rehetra mpanjaka tompoko. Ko ino indray mitadiavan'ny tompoko izany zavatra izany? Nahoana dia mampahadiso Israely. Efa tsy azony Joaba ny lafina ny tenin'ny mpanjaka ka dia nengesika ny tenin'ny Israely rehetra dia tonga tamin'ny Jerosalema indray izy. Ary natoky Joaba ny Davida nisan'ny olona voalamina ka ny Israely sy ray tapitrisan'ny lehilahy manatsabatra mahatatsabatra teo amin'ny Israely ary fitoalina sy efatretsy ny lehilahy mahatatsabatra teo amin'ny Joda. Dia efa vita fa tsy sitrak'Andriamanitra izany zavatra izany ka dia namely ny Israely izy. Fanontaniana mipetraka dia izao hoe Davida syra fa raha fantany hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny anisan'ny Israely dia tsy nanao an'izany izy. Fa izao ny hevitra izy hoe nety le izy kanefa fantafitohinana ho an'Andriamanitra le izy. Iloko fa betsaka ny tantara ny seho Israely namela marika fa tsy amin'ny abetsahan'ny olona sy ny miaramila ny fandreseny fa avy amin'ny Jehova. Izay fa tonga ny fanampian'Andriamanitra tsy miditra tsehatra ny olona mamaritra ny fananana amin'ny abetsahana izany. Satria Andriamanitra tsy mikaonty tsy mametraka toky amin'ny fahabetsahana zavatra nanana mihitsy. Nisy amin'Andriamanitra tsy mikaonty. Izay no natonga ny Gideona rehefa andeha hiady raha ny hevitra izy hoe vitrenisany Israely satria maro ny fitsingetana. Ny fahavalony dia izao misy Andriamanitra mbola miaina ny isan'ny maramila entina miady. 300 no ilain'Andriamanitra nanafika ny maro anisa ka niseho voninahitra nampandresy ny Israely tamin'izany. Ary betsaka rehefa niseho ny zavatra tahaka izany amin'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra mampandresy ny olona satria tsy amin'ny herina mipahatanjara fa amin'ny herina fanahy kosa ho Jehova tompony maro. Eto dia voalaza fa Satana no nanome sainan'i Davida anisan'ny Israely. Ratsy be zany. Ratsy be no nanaovany an'izany teo anatrehan'Andriamanitra. Nanjary nampisy olana sy fandringanana ho an'ny firenena mihitsy ray manontolo ny fiseho fanapahan-kevitra anankiray tsy voatery ho takatry ny sain'i Davida hoe avy amin'ny devoly. Fa izao fotsiny niseho tsy fankasitrahan'Andriamanitra tamin'ny fanapahan-kevitra niraisy. Ireo dia milaza fa Satana no nanetsika sy nanome saina azy ianao izany zavatra izay. Ireo dia milaza ihany koa vonona ery Davida ny antso ny kapiteny atao hoe Joaba. Joaba zao anisan'ny Israely rehefa anisan'ny Israely dia ohatr'izao no tokony atao dia ozy izy Joaba efa mivangimy fanahy Joaba sola fa Andriamanitra nanome saina Joaba fa maninona ny tompoko ny manao an'izany. Zavatra nataon'i Davida tena tsy nankasitrahan'Andriamanitra kanefa Davida tsy nahalala an'izany akory. Hitanareo amin'izay misy fanapahan-kevitra raisinao tsy voatery ho fantatra hoe mety na tsia fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra satria tsy nanontany ny volontén'Andriamanitra ianao. Ary teto ny Baiboly no laza hoe devolina Davida anisan'ny Israely. Misy conseil taon'ny devoly zany tsy voatery hoe hotahita miariary. Fantatra hoe toy ny mangalatra na mijangajanga na mandanga na manao ireo zavatra efa fantatsika hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra fa tolon-tsaina mandiso lalana anao. Hitanareo amin'izay izy misy gida ara-panahy daholo mouvement sy décision raisinao eto ambony tany tsy marety akao n'Andriamanitra. Za zao tenetraka fanontaniana hoe impiry zao ianao no mietsika sy nanao zavatra mifanohitra amin'ny planin'Andriamanitra sy ny tanjona kanefa ianao tsy voatery halala akory hoe Satana nanetsika anao anao an'izany. Angazany
raha testamenta taloha metraka ny Davida ho mpisiany devoly sy ny mensaina anisan'ny Israely, Petera koa tratra. Izy tao Petera ny tenenin' Jesosy ao matotoko 2:7 ka 8:20. Ny olona ny teny io Jérémie, io ny anankiray mpaminano avy, io Eli. Fa Jesosy mitodika tany am-piainy, nareo kosa mba manao ao izy. Dia Petera nanangan-tanana, ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona. No Jesosy tanareo le izy valy tenin'ny Petera tsy avy amin'ny saina fa ara-panahy. Sy olona no famandrao izy izy mahafantatra an'izany, fa ny fanahy ndraikitra eny an-danitra ihany mahafantatra zany famariana lokon'ny vavanao zany ry Petera. Dia Jesosy mba teteny izy eo mason'ny mpianatra rehetra hoe bravo, sensible tamin'ny Saint-Esprit ianao tamin'ny indray mandeha eny. Nisy fotoana indray izy Jesosy niteny alohaviny zanak'olona mifaty dia atolotra ary natrehantsika drioly dia mifantsihana amin'ny hazo amin'ny andro fahatelo. Tonga dia nitsanga amin'ny Petera sady namohana an' Jesosy, mitohiny mihitsy Jesosy avianao aty am-pianany. Lesitsika hatramin'izay dia zao mifonona dia mametraka fa tsy zavatra teneninao dia hitranga eo fiainanao. Noho izany tratrako ianao ty fa tsy nakatony lesona izay nitorianao. Tsy hitranga aminao mandrakizay zany ninonina ny zavatra tsy atao mitany ty. Dia tsy androanao zany toeriko zany confession ratsy zany. Misy maintsy an' Jesosy toeriko zany confession ratsy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitodika Jesosy dia nijereny Petera dia ozy izy anivoaka ianao Satana. Petera no nijereny nefa Satana no niteneny. Azafady, le Satana enoy le olona lazain'Andriamanitra fa manana ny fanan'Andriamanitra teo lasa devoly tampoka. Eritreretra Petera sa izy nanohana an' Jesosy. Todika Jesosy nijery an' Petera, tsy hoe mitodika nijery an' Satana izy fa nijery an' Petera izy baiboly. Fa izy ta Petera hoe anivoaka ianao ry Satana fa tsy miteny izy hoe tsy mety zanakajainao zany ry Petera. Ozy izy ianao tsy mihevitra izay n'Andriamanitra fa ny ianao ny an'ny olona. Hitanareo rehefa ny fanapahan-kevitra tsy somary mialany izay n'Andriamanitra fa ny olona. Marika anankiray izay amantarana fa mbola mora hoentiny le tolotsaina anankiray ohatra ny navoan'i Davida ianao tsy mitandrina. Ny tenan'ny Satana Jesosy tao amin'ny Petera satria fantatry Jesosy fa Satana nanome saina amin'ny Petera hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia Petera aza tsy nahalala zany famarinana zany akory hoe tena tsy mety ny zavatra nataony. Nandeha fotsy izy nanao pratika an'izay zavatra reny fa tsy fantany ny amin'ny programan'Andriamanitra izay tokony metrahany voaloha. Dia Jesosy niteny hoe fanamasina ihany nampiteny an'i Petera fa zanak'Andriamanitra izy. Iny Jesosy ny andray no laza fa hoe Petera lasa devoly tampoka teo anivoany. Noho ny valiteny Jesosy tamin'i Petera, tsy misy nofo aman-draha, tsy vita nofo ny saina maha-olombelona ny valiny amin'ilay fanontaniana napetraka hoe ataonareo ho iza fa tsy maintsy ara-panahy zany valina zany. Zay ny révélation personnelle, fanambarana manokana ny amin'i Jesosy. Nanokafa ny manokana ny aminy. Avy eo indray izy nanohatra ny tenin'i Jesosy. Dia izy koa Jesosy hoe tsy Petera no vao mandrako no nampiteny azy. Fa misy ao an-damosiny izay taon'i Jesosy hoe tsy mahazo mankeo aloha misolatsolana fa tsy maintsy any aoriana. Any aoriako, any voako. Alléluia. Petera vetivety teo nahazo révélation tsara satria kevoka. Vetivety teo koa nanondrana dia nahazo fanoharana rasy. Fanontaniana mipetraka. Dika ve zany fa ndraindray ampiasain'Andriamanitra, ndraindray ampiasain'ny devoly. Valika.
niza manao ny fanan'Andriamanitra ka tsy miambina dia azo ny devoly ampiasaina tory. Devoly tsy matory 24 heures sur 24. Miandrikely-toana izy andavonanao sy andarahananao. Satria zavatra tsy zaka amin'ny devoly tsy hoe ny victoire anao fa ny famonjen'Andriamanitra anao. Afaka manome sainanao izy tahaka izay nataony tamin'i David manaiky anisan'ny Israely tamin'ny zavatra tsy fantany akory hoe tsy mety nefa nataony. Afaka manome tolosaina koa izy tahaka ny Simona Petera manomboka manohitra sy manitsy an'i Jesosy sasaratsy. Afaka manome saina izy amin'ny devoly saika tadio tsara lesoka na tonga ny devoly naomby teo amin'ny Davida sy Petera eo ny tokony ho saintsaintsika andro hariva hoe taizy io lesoko io no mipetraka. Tianareo fantatra ve izy? Atsangany ny tana izay teatr'ilay izy taizy io lesoko io lesoko io dia tsotra zay iverenako ny teniko tany aloha izy izy ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Timoty faharoa toko fahatelo andeha ny fahaenina ambin'ny folo. Izay soratra rehetra amin'ny tsindroman'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresenahitra, ho fanitsiny izay diso, ho fitaizana ny fahamarinana. Mahadiso hevitra anareo Jesosy dia tsy fahalalànareo ny soratra masina. Probleman'i Davida sy probleman'i Petera tsy nahalala izy ny soratra masina. Tsy miambina kely izy ny saina ny prinsipan'Andriamanitra tao amin'ny soratra masina. Hitanareo Davida rehefa tsindry ny fanahy vita manoratra salama. Izay zavatra soratany Davida avy amin'ny fanahy dia manambara ny soratra masina. Saingy izao rehefa variany Davida ka tsy mitoetra tao amin'ilay prinsipan'Andriamanitra dia izao mpanoratra fotsiny izy tamin'ny fandriany fanahy azy fa tsy acteur izy tamin'ny fotoana anankiray ny nasan'Andriamanitra azy. Misy fotoana anankiray vita tampoka izy satria nahoana tsy saina kely izy ny apiatra prinsipan'Andriamanitra. Raha fantatry Petera fa voasoratra mihitsy fa tsy maintsy ho faty Jesosy hamonjy ny olombelona rehetra araka ny soratra masina dia tsy nanaiky Petera fa nandala ilay tolontsaina lohatra ny Jesosy sy hanitsy azy amin'izay programa tenin'Andriamanitra itondràna azy. Itanareo tsy fantakarana izay voalaza ny soratra masina. Miambina kely koa David dia tsy safiry saina diso mampidi-doza ao amin'ny firenena eo fa rehefa niraisinao ilay izy dia tratra ianao midikany satria nahoana mety tondro io fisainana io fa io fisainana io tsy tonga dia manapaka fa azo lavina satria ninona fanahy rehetra mipitsika aminao na fanahy masina io na fanahy avy amin'ny devoly io ny fanapahan-kevitra dia mbola anjain'Andriamanitra avy ao anatinao na hakatoy ianao na noho izany rehefa sainsainao foana izay lazain'Andriamanitra dia tonga fahamarinana ao anatinao manampy ianao izay fahamarinana voalaza ao amin'ny soratra masina. Sainsainao sy dinianao isan'andro hamoaka ny révélation an Jesosy Kristy izany fahamarinana izany dia anomboka ampijoranao eo amin'ny toeran'ny olona mandahy faharintsina fa manaiky fahamarinana. Manomboka amin'ny arivo hitako Andriamanitra mijoro banka eo amin'ny fiainanao. Tsisy tontolo na fisaintsainana tsy avy amin'Andriamanitra zany ka mbola anjaka sy alapaka ao anatinao mianarana Jesosy. Tadiry fianao fa avaly ny devoly ary adversera tena fahalan'izay tsy tia satria manozongozona ny fanjakana. Noho izany mila miambina foana tsika mijoro amin'ny fotoana rehetra manohitra izay tokony ho toerana ary manaiky an'izay tokony akely. Zay masaby dia mifankatoavana sy natanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluia. Halleluia. Mahitanao andro any hariva vehivavy sy lehilahy tahian'Andriamanitra. Mahitanao azy andro any hariva
olona miavaka eo midika ny itonan'Andriamanitra manomboka amin'ity volana ity sitraka ny herim-panotonan'i Jesosy ianao amin'ny lafitenanao ray manontolo. Aza matahotra izay atahoran'ny firenena rehetra fa manan'Andriamanitra mahery ianao miasa sy mitarehetra. Aleluia, aleluia. Zay mahatonga Baiboly milaza miovà ny fanavozana ny saina. Ny olona matanjaka eo amin'ny teny dia manana fanavozan-tsaina maranitra be mihitsy. Tsy azo ampiororona satria mahalala fa manana fanjakana tsy azo ampiororona ao anatiny izy. Yesu ny fahefan'Andriamanitra ao anatinao dia afaka nohatra ny herin'ny devoly fito sosona mitambatra mambary izao tontolo izao sy mandalo izao tontolo izao tsy anapahefan'ny fiainanao. Dia nonona ny fiainanao fitahin'Andriamanitra no heriva ary manonona fiadanan'ny tompo no fitain'izay avy. Aza matahotra naiza misy ianao. Rehefa manomboka manara-baovao misy laza manara-baovao dia hoe efa tsy laranao ny corona. Fangatindreo fa ny koronina ny Jesosy eny mitsofoka teo amin'lohany. Mahatonga anao tsy tokony isaitsaina koronina hafa intsony. Aleluia, aleluia. Tandremo tolosaina diso rehetra aza mandray tsy avy amin'Andriamanitra. Dia mita hoe tsy neritreritreina loto izy anisan'ny Israely ve moa loto. Dara Isao joabaka Israely mba jereo efa mitombo ventsika. Manana koa nefa ny atao hoe tombo. Ahoana rina izay fitombony eny fa n'Andriamanitra iny. Andriamanitra zany tsy tiany mihitsy ianao hoe sao dia lany vola koty fantany hoe Isao kely. Miaina ve zao sa tsy miaina? Zao ny anjaran'Andriamanitra hitondranao ny fitombony foana. Ary rehefa tsy ao anatin'ny fanahinao ny kazinao dia tsy mety ritra mihitsy nao aminao. Zay ny tenenina hoe Andriamanitra ny fahindrena tondran'olona rehetra izy amin'ny làna sy programa izay tiany hitondrana miza misy. Titaka revity nisy tompo-tsopasoavana misy teo amin'ny fiainanay satana ny hevitra an'izany olo ratsy Andriamanitra namadika an'izany vavolombelona. Aleluia, aleluia. Mila tsy hariva tena mpanaovana gym ny zanako tany am-pianarana dia nanao sport talata dia zavatra mitranga dia teo ampanaovana handball izy dia misy nitsambikina ny mpianatra tao aminy dia totona sady ngeza be sady lehibe ny ankizy totona teo amin'ny tanany droite dia ty taola ty zara roa ny antso ny tany am-pianarana hoe aty ery fa ohatraotrozao dia natany amin'ny hopitaly teo leo zay vatonga dia nandeha dia minaraka tany jereko izy zany efa mivavaka iny an-dalana dia fahitako hoe manaitaina azy ilay izy dia tonga tany amin'ny hopitaly tonga dia nadirin-jareo teo hoe mijerena sy mitarafina ilay izy dia nampiomana anay dokotera tsy maintsy atao anesthésie générale izy tsy atsiaro tena ohatr'izany fa miditra bloky fa tsy maintsy tsiny io taolana io misy vaky ny anankiray dia mizara loatra izy. Rehefa tao anatin'izay no tena ao anatin'ny fiara tonga dia mivavaka izy miditra eo dia niandro moa ao ambadika eo isana anaiky teo ambodika teo izy sy aja dia vezivery sasany azako oxygène zany ohatra hoe sarotra kokoa zany ny anime azy tao aloha ny fanaovana an'ilay izy. Dia vao emikely zavatra izay moa na tômôbila sady mivavaka ny tena ohatran'ny tena tafikoretaka ihany. Retaka mivavaka tompo hoe no tompony esy ny fahefana no tompony voninahitra dia na mbola sitraka ao dia avereny ery dia mbola mila an'azy vavaka teo tsy efa mboalika dia zavatra tseho na ilay natonga azy sarotsarotra amin'ny velomity nentin'i Jesosy izy mitsika tanan'eo rehefa nentin'i Jesosy tany izy dia izy le fo amin'izay tomany be tena tomany be tena aloha zay tsamina ty mahazo amin'ity zany ty aloha zay tsamina zatsody efa izy lefa fo zany zay tsamina ty fa zatsodo mahita zahary ty zazy ty toy izy le dokotera ohatr'izao krisin'olona raha elaela fa tsy asy miteny so zany fa teo mama mbola ngamba ataontsika teo amin'ny 30-45 minutes teo izy tomany foana dia avy eo izy zay vao tonga zay nahita Jesosy efa izy teo efa taitra zany dia tantara amin'izay izy rehefa teo
Tanana mafia Alléluia. Alléluia. Non, c'est le pasteur. Makasikia Andriamanitra lehibe ny anaran'i Jesosy. Sotrano zany amin'ny tombontsoa pasoavana sy fitahina omena aminay. Afahany rehetra miaraka mivoreto ity toerana ity, andreza zavatra rehetra nampahitanao an'ely kely tamin'izay nitondranao azy. Saotra Jesosy satria meno apovo sy vavolombelona izay hita maso. Fa velona ny Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana rehetra dia taonao manaraka izy ianao hoe mitendry ataoko ambavanao dia tsy ala aminao sy ny taranakao ary taranaka ny taranakao hatramin'izao koa mandrakizay. Saotra Jesosy ny fifidianam-pahasoavana. Saotra ihany koa ny amin'ny fahasoavana ngezana izay tantananao anay amin'ny famindrampo. Tsy izay akory ny tsara indrindra na mendrika indrindra tena mampanondra fo. Manao reno fankasitrana mandrakizay ny anaran'i Jesosy. Ataovy lalipaka ompona izy zavatra rehetra ny amin'ny mba tsy ho fahazara ty fifinanao ny rivo ity fa nomezana voninahitra no mandrakizay. Santata Jesosy voninahitra ho reny mandrakizay. Amen. Tiava mavileo amin'ny toko Pesano zany tany ampianarana dia manjera dia tapaka ny tanako dia tena mampapasoana tany hôpitaly dia tsy maintsy miditra bloc teo eo. Rehefa natao anesthésie générale dia mivavaka tamin'i Jesosy aho izy hoe raha hoentinao any an-danitra aho zany Jesosy dia zao fotoana. Dia avy eo tonga izy dia tsy naninona intsony dia iny Jesosy ny hitako nidina nakanavitra n'ilay maka zazakely ireny. Dia hitako ny vatako nefa izao nampifono Jesosy. Dia avy eo napetrany teo akaikiny dia nilalao nuage zaho tamin'ilay nampiakariny iny any an-danitra dia tonga teo an-danitra dia nahita an'ireo anjelin'ilay fanahy be dia mikarakara be dia be fitiavana be. Hitako izany fa tokony eo tsara fanahy isika rehefa teo amin'ny an-danitra ho any amin'i Jesosy. Rehefa nandeha nivizite dia nasehony aho hoe io izy ny trano dadanao. Papa. Hitako izany dia tokony hoe fanompoana atao eto an-tany dia atao amin'ny fitiavana dia misy valiny daholo any an-danitra. Ka tokony ataontsika tsara sy amin'ny fo ny asan'Andriamanitra. Nakapoa Jesosy dia nitsiry teo eo ilay izy dia nakamanga koa izy dia tahak'izay ilay manga sy paoma dia ozy eo hoe bon appétit Jesosy. Izaho tsy nomeny satria mbola tsy nahazo ny sakafo aho. Tiako tenenantsika zany dia Jesosy tena manaraka direktiva. Noho izany mila manaraka direktiva koa tsika. Rehefa nana tamin'i Jesosy za dia lasa mitovy halava taminy. Rehefa tafiditra tao amin'ilay vavahady lanitra. Dikan'izany zany rehefa mbola eo amin'ilay za mbola tsy tafiditra dia mbola kely fa vao mihoatra ny vavahady iny tonga dia lasa lehibe. Eo aloha zay sady zay aho maleo eto an-tanitsika tafiditra antsika dia amin'ilay taona mety ohatran'ny tanora zany. Dia nahita écran be ngeza be fijeren'i Jesosy antsika rehetra. Ohatra hoe bebe anay narary izy any an-trano dia hitako izy zany tamin'ilay écran nampisehoan'i Jesosy anahy. Manao akanjo orange izay izy. Dia eto iandro izy itsando dia iny tonga tao an-tsainy andro tantara kely andro azafady
dia vao tonga izy tonga dia nijery bebe tany ampandrina nefa ny anankiray amin'ny hôpitaly ny anankiray ny trano teny kely antao zazady. Rehefa avy tantara ery dia ohatran'ny hoe zavatra tato anatiko izany ohatran'ny hoe te confirmer amin'ny bebe hoe hitan'i Jesosy tany an-danitra bebe. Dia vao tonga tany an-trano dia tonga dia nijery ilay akanjo bebe, inona marina ilay akanjo bebe dia ilay zavatra niteneniny ery manao akanjo orange bebe dia resaka tamin'i Jesosy hoe niteny tamiko izany Jesosy hoe teneno izy izy ny zanam-potsika izany ozy izy tia mitenenina izao. Efa akaiky ny fanjavonana ozy izy. Efa mandeha daholo ireo famantarana, ny corona sy lava sy ny sisa rehetra, ireo zavatra rehetra mitrangy amin'izao dia efa famantarana daholo ho avy izy. So koa izy hoe malahelo ozy izy amin'ireo sangisangiana ratsy ataontsika ny sitrapon'Andriamanitra. Nasehony hoe ilay latabatra lavabe hitsenan'ny zanany, hitsenanantsika izany rehefa tonga any. Ny couvert efa vita, efa misy jus de raisin ambonin'ilay latabatra lavabe izay latabatra io. Dia teny koa izy hoe malahelo izy amin'ilay olona misainy ratsy. Dia tsika izany rehefa indraindray ilay misainy ratsy ireny dia malahelo Jesosy. Nangataka tamin'i Jesosy moa izany izaho hoe aleo aloha izaho hijanona aty, dia namaly aho Jesosy hoe ahoana moa izy nitazomako anao aty, hidada sy mamanao efa nivavaka niverenanao. Efa namaly vavaka azy ireo aho, efa novaliako ny vavaka. Dikan'izany zany Jesosy izany mihaino antsika. Dia mazotoa mivavaka izany fa Jesosy tena mihaino. Tena tsy keritreritra ery dongy tsara izany hoe tsy mandady Jesosy izany mba tsy mivavaka. Eny ilay izy dia eny hoe alohan'ny hamizany Elia izy inona zavatra tianao indrindra eto ambony tany sy harena metra amin'ny harena tsamika. Nefa raha ny zanakao ary izany raha tsy tokinao mambavaka dia tsy navery Jesosy. Inona amin'izay zavatra rehetra heverinao fa sarobidy eto tany tsy vitan'i Jesosy ny manome azy. Raha izay faharoa tsisy tokony hametrahana fo eto tany satria raha ery dongy nefa ny faran'izay tia tena hoe manana fo tena hoe tsy mifankafoy aminay dimy mianaka. Nefa ny rehefa tonga tany ohatran'ale tonga tany koa diniko ry zareo izay tonga any manadiny ny hafa toy. Mianao ianareo satria toerana tsara indrindra anadonina an'izan'izy tena eo akaikin'i Jesosy rehetra. Tiavo loatra amin'ny rehetra Jesosy tezarana. Teny tamin'i Jesosy eo na raha ty tanako ty izany marary be fa mbasitrano ao ozy izy aho. Io izy hoe efa namelomeloka ao ozy izy. Dia tena nitomany be mihitsy aho izany. Tena nitomany be mihitsy. Izy eto amin'ny roxy foana izy. Dikany teny izy hoe teny io izy Daniela fa mahafinaritra aho izy mahita anazy mandio amin'ny roxy mosi. Faly be izany izy. Misaotra tompoko. Natahotra tsy tanetsony izay atao nandohalika tena tompo avireny zazakely very Jesosy izy ary fifaliana eny ery hitantsika iny amay tonga afatra ijereo tsara zay vizity indroa angamo izay sa hiteny ho an'ny Asokely indroa tamin'ity taon'ity ho an'ny Asokely ray tamin'ny tontonkia faharoa tamin'ny Elia. Tenteny aminao akaiky ny fiavian'i Jesosy. Sy ny manomana amin'ny fony, manomana ao anatin'ny ray manontolo, eo amin'ny mpapakatra. Tsy hoe izany fotoana izany. Raha miteny izy tsy hoe raha fanjavona,
dia amboary tsara izay tokony atao rehetra. Aza matahaka ny firitsidimy mena solika ihany fa variana tena teo am-pianasa tonga mpapakatra izay diminy omana ihany tafakatra. Matonga ame fanoharana zany Jesosy folo ny ainga sa firijiny eo fa dimy ny amana dimy tsy ny amana dia zao tadidio mety nieritreritra satria nahazo fanasana ho mpampakarambady ihany saingy tavela satria nihevitra fa ho any fa tsy siry sy nanomana ho any. Manao mitritavelaivitsy aza vela azo ilika fa maratsy mety olotsaina no varendrana. Aza vela izy tontolo mpitandrena sy fahavelezan-kevitra ao anatinao ka isainanao fa sanatria manadinanao Jesosy. Zao lazay tiantsika rehetra izy ary tiantsika ny fitiavana mandrakizay. Variana be nijereny ery tantarana izy manatrika izy tamin'izy mbola fre tsara le vofoha tena mitsanga ambolo ianao mahita ny zavatra rehetra hoe tomany zaho izy nahita tao amin'ny écran ngeza be bebe izy izy matonga ny atrano kanjo mavokely dia teneny izy hoe za nasitra anazy dia lasaka ny iantana dia tonga dia mahatonga tao dia mijereny io le akanjo nanaova bebe tokoa orange ny akanjo tena mahavariana. Zany hoe le tany amin'ny écran tany ambony nampahitana zany confirme ny tompo hoe tsy anganangano rirarira izy ty fa zavatra hitany le zaza maso tia ny ampitaina tokoa mba hampaherezana antsika rehetra. Tonga dia tsy hisanasarana ny zatoetra satria efa nanomem-polo Andriamanitra nasaiko izy nanoratra ny fahitany rehetra sy nijoro teto anivontsika rehetra ho voninahitran'Andriamanitra miandry zavatra rehetra naseho ny tompo azy. Zao ny afatra efa kaiky ny fanjafanana. Ino Jesosy efa kaiky ny fanjafanana teneno ny zanako rehetra dia ozy izy nytantaray nanao kalainy Jesosy hono izy dia marobe izy dia adino ny teny mety avity izy any zanaka keliny Jesosy zany natao Jesosy azy dia le natao tompotrany nefa taizazazy dia le fino nefa ny mahavariana ery efa lavabe nefa dia eo anatrehany Jesosy nefa torotra ny zazakely ataontsika tentanina mafy be ao azy eo anatrehany pary anao tsy lehibe zany kely foana. Alleluia. Zay no mahatonga azy sarotiny rehefa miteny anao izy dia tsy miaino ianao na tsy mankatozy eny an-tsay. Zay mahatonga azy nanome fanoharana fotsitra tahaka ny zaza mendrika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miangavy arety ajanonony io fisainan'olon-dehibe loatra io. Mianany fahatsorana farany tazy mba tsy mampaninana tompolona hoe adala kely eny moa tsy mandinona zao maty votsara mandeha fahatsoram-botsara satria ho any an-danitra. Zay no faly satria zay mianakafo tonga dia natsomo daholo. Zao ny nianina zao lazay Jesosy amin'ny anina fa tsy zavatra mitenen'ny alika tsy ny tompony samy miaiky mianjara ny daholo ny rehetra. Zay mitenenako hoe rehefa Jesosy manangan'olona ka manirak'olona na zazana rehefa irahana satria tsy misy fahazazana ao amin'Andriamanitra. Tsisy fahazazana ianao fantsona fotsiny natongavany Elia ho nofo teto ambonin'ny tany dia ianao tsy afaka hametra ny fanan'ny Elia tsy ho lehibe ao anatreny pary azy nofo participation antsika satria mena tompontsika teo alohany eto tany fisy olona efa vita melohan'ny fandrenana zao tontolo zao fa miandro torom-pahatongavany fotsiny satria pasage tsy maintsy loman'ny rehetra eto ambonin'ny tany fataro azy fa tsy misy olona anankiray eto ambonin'ny tany ka hiantoka n'izany izy eo anatren'Andriamanitra mitezy itsoro amin'ny fanjanam-panana mandana fahalebem-panana ny anano fitiavana manana fahadiovam-po adin'ny olona zany fahasambarana miaina ny sitrapon'Andriamanitra manana fifaliana amankiry aminao ary toerany karazany zavatra maro samihafa izay anereny mofo anao ivalavo tsoro hatramin'ny farany ny anao mifatokina fa Jesosy rehefa tianao sy mifidy anao dia tianao hatramin'ny farany izy. Jesosy tsy manadino anao ao am-pony anao dia afa mavela izy. Alleluia. Fa natao ny tompontsika dia roso programa manaraka azy.
Alleluia. Lotsika mbola tiaka mafy be eo an'ny tompo a. Tsy haiko nanao fa za tena tonga saina hoe tsara loatra ilay Andriamanitra ho antsika. Amen. Raha za ianao miezaka mandihy tena ny an-trano rehefa avy eo par rapport amin'izay témoignage zay satria tena misy zavatra tokony efa ioarantsika tsirairay avy. Alleluia. Dia tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana mandritry ny herinandro manaraka. Ny fanatazana izay nentsika aloha misy fanatazana anankiroa. Ny voalohany hanomezanao ny fahavolon-karena atao anaty valopy asianao ny anarana ao. Dia ny fanatitra. Ny fanatazana faharoa kosa izay mangamanga ny lokony dia hanomezanao ny sakrifisy ho an'ny asan'Andriamanitra. Tadio fa tsy hoe fahataitairana ny mahatonga azy ho atao fanatitra anankiroa na atao fanatazana anankiroa, fa tena araka ny sitrapon'Andriamanitra no anatanterahana an'izany sy ho fahamarinana ihany koa amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny amin'izay ohapontsika omentsika n'Andriamanitra. Raha pitsoa regroupement fifadikanana eny amin'ny bypass manomboka amin'ny valora manentana trany antsika tsirairay avy satria isan-kerinandro dia misy zavatra be dia be tiany tompo atao. Isan-kerinandro dia misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra mivaina eo amin'ny fiainantsika. Be dia be amintsika ny te hahita fanovana eo amin'ny fiainana nefa tsy manaiky ny vain'Andriamanitra. Ny fotoana fifadikanana dia fotoana anankiray hanomboana ny nofo ary misokafa ny fiovana eo amin'ny tantaram-piainantsika. Manentana antsika manokana satria misy tenin'Andriamanitra maro izay zaraina ao anatin'ny fifadikanana, izay teny manovo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra teny dia fanahy sy fiainana. Misy zavatra tsy hita amin'ny masonao afaka hovain'Andriamanitra eo amin'ny eo raha manaiky ianao. Manentana antsika manokana isaky ny fifadikanana dia tsy maintsy misy zavatra ho ataon'Andriamanitra lalina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy araka ny efa fantana dia ao amafisina manakariva misy ny sekoly isa-maraina manomboka amin'ny 9 sasaka hatramin'ny 20 ora mbola iarahantsika ny tompon'Andriamanitra mahinda diplôme ny amin'ny herinandro. Ho an'izay efa teo tamin'ny herinandro dia misy zavatra amin'ny fomba fijery hafa men'Andriamanitra mpanompony ahafahantsika mahita lalindalina kokoa indray inona ny sitrapon'Andriamanitra. Manentana anao manokana amin'izao fotoana izao moa efa betsaka manentana hoe aleo hidina ny sisy tany, hidina Madagasikara mba tsy hisy avy any ivelany intsony. Za dia hiteny aminao Andriamanitra dia hanokatra ny lalana ary efa manokatra ny lanitra izy ho antsika. Amen. Lanitra dia tsy mihidy mandrakizay ho anao. Amen. Ka ny latsinainy manokana dia anokafan'Andriamanitra vavahady ny fahasalamana. Dia midira ao anatin'izay anokafan'Andriamanitra ny talata zao dia misokafan'Andriamanitra indray izany hoe vavahady ny vahaolana izany. Ny alarobia moa dia misy tokantrano misokatra be dia be satria tsy hidian'Andriamanitra vavahady ny lanitra ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ary ny alakamisy dia izany hoe vavahady ny fitahiana izany. Mino aho fa mba samy mitady an'izany daholo. Miezaka manentana foana pasteur Jao tongava ho alakamisy voatahin'Andriamanitra. Ianao eny amin'ny CFM izany sekoly izany ny alarobia hariva dia fanaisana fanasan'ny tompo etsy amin'ny tranomanga. Ary ny zoma tahaka ny androany dia entinay fotoanantsika zoma-pamitronana, zoma-pamironana, zoma ho anao manokana hitahin'Andriamanitra anao. Ataontsika hitsangana ho voninahitry ny tompo hananjantsika n'Andriamanitra hanolorantsika izao fanatitra sy fahavolon-karena izao. Ray masina indrindra inay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mety mifonay tompo raha tsy hobanjina anao ary manolotra izay nomenao anay ihany. Mety sopotsopony izany fa fantatray fa misy fahamarinana ao ambadika izany. Taio ny tsirairay avy tompo. Taio izay nanome fanatitra, nanome fahavolon-karena, nanome sakrifisy, nome ny tampifaliana sy tao am-pony izany. Ray zoanitra kasitrahana tompo voninahitry ny anaranao. Taio ny tsirairay avy aza vela irery izy tahaka ny tsy nanamelanao irery any Elia ihany koa. Makasitraka raha eo amin'ny anaramen'i Jesosy Kristy masina velona manan-kery avy Nazareta. Alleluia. Amen. Alleluia. Ataontsika tiaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Alleluia. Rehetra tsangana kasika ny tompo fofantanitsika ny lanitra. Tsy haiko fa tery eo tompo ohatra fitiavana ho an'i Jesosy. Tena tsapako hoe jereo hoe ilay fitiavana
toko hono izy izy niazo manao aty mandanao izy izy fefavava ilainao sy ndirefa efa miaizy mamaly azy ianao mba helinao zaho mba helinao do tsy titeny Jesosy mamy loatra kanto loatra miaraka fony mankilo anakasitrana ianao da metsika amboara-piakofa izy eo anatin'ny fosikely matoky amin'ity ao anatin'izao fotoana izao a mino faharotsonao Andriamanitra misy karazany zavatra be bebe tranga manaraka rehefa nasehoan'Andriamanitra fa niesy ny fahefany nianarana dia afaka manafoana andreo herim-pamerina rehetra mitambatra fitsosona lefa midevoly tokana ny dirany aminao fa fito mivoahana satria velona sady mahery ny Andriamanitra tsy hoe izay hikatsahanao azy misakana tonga tsy afaka anao na inona na inona ny fiainanao fa raha afaka hisokatra ho an'i Jesosy fotsiny fonao androany eto ny fanotronan'Andriamanitra ity takarivo ity afaka hikasika ny ambaratonga ampiainanao rehetra niainana tao anatin'izany fotoana zany a dia tadidio reo anatin'ny forontsonana décision le dokotera hoe anesthésie générale efa misotona ny anatin'ny sainany zany andany miaraka ny fahafatesana zany resaka tena misotra mitompo ianao mihainao n'ilay izy fa hoe lalana lalovana ilay izy fa zavatra azo antoka dia mpendantanin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona zao rehefa nanomboka eny hoe misy kopaka kely amin'izay tao anatin'ilay dia vao mahay ohatra minanaitra hoe mila mafisina mivavaka fa rehefa naseho ilay vavaka tsy hoe tena mahay mivavaka be makaizy fa Jesosy mihitsy mpamahay mivavaka misy demande any an-danitra mbola tsy ekeny rehefa hita hoe tsy tokony ekena koa fa tsy dia tena hoe commande mbavaka ao akory ny anaovan'ny décision fa zo antoka ny lehibe ny fitiavany satria miainanao izy ary manarivo ohatra ny teteny amintsika rehetra izy hoe miaino antsika koa sokafofonao androany fa maly anao fanotronana aneo ny heriny Andriamanitra amipetaka revity mangataka koralina hiakatra alleluia tarika fiakofana koa pasteur Jira sy ny ekipa rehetra dao tsika teny koaka amin'i Jesosy fa leo mpitiavana be Jesosy ny zavatra rehetra natao teo amin'ny fiainantsika ny amin'ny famangina antsika fa izy aloha zay mba mivakinao fa izy mba niteninanao fa izy zay mananambarana ny tomponao sy ny zarana fitiavana tsy izy zay fa le fidianao na dia tsy mendrika azy dia namalinao anao ny famiraponao le tsy zay rehetra mitondra ny fona hita anatrehanao sokafofonao dia fofofany amin'ny lanitra tany tenenao Andriamanitra ianao ny rika ianao tenaiky ianao nambonotrindry amin'ny fiainako Jesosy arak'izany teny sy fahefana zany teny ray mandeha dia afaka hanovany zavatra rehetra fantatra ty takarivo ty fa eto ianao afaka hikasika ny olona sy ray avy ianao androany mivavaka ao am-po izy ary ianao joro ka iaino voaosonao anaty afaka mandrehetra ty takarivo ty mizamiza miasa fantatra sy mahavisatretana kekeketo Jesosy atao fa matsiary izy vity fivolety fa na miazo fitsarana ianao raha marary sitrano Jesosy raha mananahita mavesatra solana mitabesatra izy aoka tsy atsiary tonga n'izany ody ny tokantrano sy fisokafanao anatin'ny folo amin'ny takarivo ty efa eny mitasao azy ty azy ianao mihoatra anao fitiavana sy ny zavatra rehetra amin'izay fahatsarana mananao ny an-damitra satria niainao nampirenao azy na tolotra atao amin'ny azy fijaliana na nikenao ny mifaty na isolonao toerana azy raha marina Jesosy mpanotra ny tokony condamné fa milalana sy fitsarana nisy fisoloana tena na naiky ianao tonga olo mba tonga ndreto fahamarinanao aoka didi-pitsarana zay tonona mianaranao marina aloha ny rivo ny amin'ny fanasana amin'ny anarana Jesosy ny amin'ny fanafana amin'ny anarana Jesosy ny amin'ny vahaolana amin'ny anarana Jesosy ny finatokantrano filaminana amin'ny anarana Jesosy samy misokatra ho fanatsika rehetra ao fofany amanitra ny tananao ataovy manapatsapanao anatinao ianao androany arivo fa miomona amin'ny tompo ataovy venao mihitsy ao anatinao androany faisanao aminy halleluia
Can you create? Can you
Profetica tu gauitia no tu povo. Profetica tu gauitia no tu povo. Tu gauitia no tu povo. Profetica tu gauitia no tu povo. Se me fala que caminho o que é que nem é mas não fala como vou fazer nenhum se só se vestir de outra maneira não se uma habitat
fampizorona, fampikafantarana, amin'ny fampahitana vidy, amin'ny fanefena, amin'ny fananganana, amin'ny fenam-panana, fitehirizana na Jesosy. Haleluya! Jesosy. Tsetsika ny fonezana. Manatoky sy antoko izay fa manana fiainana manak'izay. Satria tantany no nisanandro izay. Sao tsy reraka amin'ny fahantsisinanay. Mampampatsahivana anay izay tokony ataonay. Ny amin'ny fiaretana ny aminay, ny amin'ny fampaharetana amin'ny fahamolapo. Aleluia! Eo voninahitra manak'izay ny anananao. Etsika ianao Jesosy. Tsy misy mihitsy mitahaka anao izay tena. Kasitraka anao izay. Haleluia. Teny amiko Andriamanitra fa mihery androany dia fampitsimbadiana ireo taratasy voasiny rehetra anamelohana anao hoeteto. Teny amiko vatana izy zao fa ho avadiky zany amin'ny herinandro. Haleluia. Haleluia. Ny taratasy rehetra ilainao avadiky Andriamanitra ho tonga positif tsara mety hoeto amin'ny heriny. Tsy hoe vavaka amin'ny taratasy isika, tsy hoe vavaka ho anaty taratasy, fanova décision ao anatina taratasy. Le izy teny amiko Andriamanitra fa omenanao posy vavolombelona ny aminao sortona ny zavatra sasany efa ao anaty archive nefa nafenina. Aleluia. Fa zay anankiray zay mety permission vokatsika izy tiava-mafetona. Aleluia. Mino ianao fa Andriamanitra mavita ny zavatra tsy takatsy ny saina. Mino ianao kanao manokana. Aleluia. Amin'ny kanao manokana amin'ny zavatra rehetra fa possible amin'Andriamanitra ny ampitsimbadika azy. Sokafo tsara fotsiny fotoana maneriva, torono konfiananao sady ny fanasitrahana. Torono konfiananao ny fanafahana. Torono konfiananao ny fanovam-piainana. Tsisy tana amin'ny fahavalo mahazo mitety zany no fiainanao. Inona fiadina ny voaforona amelezanao mety tsy ampiny zany. Hozoro ireo karazana sakana fitososona ataon'ny fahavalo trapitrakanao. Hoe sorokiala amin'ny fiainanao zany amin'ny anarana Jesosy. Ambarana ny fitoeranao amin'ny fiainam-panahy metry. Amin'ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny fanatanteranao izay mampifaly an'Andriamanitra. Men'Andriamanitra anao ny ahafahanao mijoro isan'olona isitraka amin'ny fanotrona amin'ity vola ity. Tolono amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny herin'Andriamanitra mandresy ny impossible. Ny herim-panotrona miditra sehatra mihoatra no fantakaran'olombelona sy ny fahiben'olombelona mitamatra. Hiasa ny fiainanao zany ianao an'erika. Mandiana ho rivany ity fivoriana ity. Dia miverena amin'ny hery miaraka fijona vavolobelona. Sofokoranao maro fitahin'Andriamanitra tanteraka amin'izay ianao. Ianao sy miankona anao. Mombanao manontolo. Ambarako amin'ny anarana Jesosy. Fa manomboka lohanka hatramin'ny hery. Efa hisy testa sara ataonao na ny dokotera fa mozy izy Jesosy. Manomboko zao dia ho porofona medikala. Fa marina ny herin'Andriamanitra miasa. Hita miala amin'ny gasy. Na ianao le olona iasana le hoana vita karifia te hafa mafy. Aleluia. Sofokorana amin'ny anaran'i Jesosy ianao ambidina sy salama amin'ny zavatra eka tahaka tsy tahina amin'ny fananao ihany. Mandiana fa hitananao ny Jehovah ka ianareo. Mampamirapiratra ny tavany amin'ny Jehovah ka mitra fonjareo. Ananatra ny tavany amin'ny Jehovah ka menareo amin'ny fitanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta. Amen. Tiafa mafy eo Andriamanitra. Aleluia. Manana fahasahiana mandeha eo ambany fanambarana ara-paminaniana. Tonoko aminareo sy avarako aminareo ty fahamarina ity. Zavatra maro nefa porifonen'Andriamanitra hitany maso sy azo hitana fitsapaina ny amin'ny vavolombelona izay misy oventiko fitakarifitya amalelana Andriamanitra anahy. Faneken'ny olona anay sy teny apetraka Andriamanitra eo ambavako na
iketsika zafa izy mampiteny ary mivokatr'izay dia manova ny impossible rehetra ho tonga testimony na témoignage ka toraky ty aza atao fahazarana izy mandana mpinona dia zavela isakanao anatinao na dodony kely mandana jereo le izy fa zay zavatra misy teo aloha tsisy so ihany soa ianao ty herinandro ty mandrapatonga ny somary parce que anao dao fa za mba ambolombelona ny amin'ny zavatra nataony Andriamanitra satria raha niteny tamiko tokoa Andriamanitra andro anerivo aveloko raha marina fa niteny tamiko Andriamanitra andro anerivo profo zay fahamarinan'izay le misy le zavatra hitranga ho fiainanao anaporofona le fahamarinana zavatra niteneny fa iseo le mavolombelona aza mana na inona na inona alleluia eo ambany contrôle Jesosy ny zavatra rehetra esoro ny fivilianarana ao anaty misaitserina mihevitra ao tsisy nirina azo atao tsony teneno akaikino ianao no mbola tsy manana an Jesosy Jesosy eny resahasika hoe bokely soro vita io avereny vita Jesosy io jereo maso Jesosy zany hoe izy rety namotra an'izao tontolo zao hoe fa nonapetandremandeha hoe ianao no lasa avitra hoe fa zao lazako aminao hoe aza manakely ny heriny amin'ny tsifinona mba isan'izay mino am'izay hoe fa tsy asakana ny voninahitra Andriamanitra iza mino an'izany hoe alleluia alleluia zareo manodidina anao fahasavan'Andriamanitra matozo ao fahasavan'Andriamanitra matozo anao mandana miaraka amin'izany fampianiny zany hoe miaraka mienina Andriamanitra miaraka amin'ny famondrapona Andriamanitra miaraka amin'ny fahasoavana Andriamanitra anaraka anao